Dia mbola ampifaliana tanteraka ry havana no iarahako aminao amin'ny alalan'izao fifandraisan-davitra zao azahoantsika mifampaheretondray mikasika an'izany hoe herin'ny fanahy masina, asan'ny fanahy masina, manamboatra, manadio, manafaka ary mitondra tsika mihitsiny ho amin'ny famonjena ny fanahintsika. Raiso ny fanahy masina. Ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko 4 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny 10 misy ny tantaran'ilay vehivavy izay nanehoan'i Jesosy izany hoe fiasan'ny fanahy masina teo amin'ny fiainany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy Samaritanina, vehivavy Samaritanina anankiray atsaka rano, dia hoy Jesosy taminy omeo hoso-troky fa hoy raha vehivavy Samaritanina taminy, nahoana ianao ny Jiosy ka mangataka amiko hoso-troina nefa ho vehivavy Samaritanina? Fa ny Jiosy tsy manandraraha amin'ny Samaritanina. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo hoso-troko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Amen. Mazana ry havana, raha mandinika ny soratra masina tsika dia mahatsikaritra mihitsy tsika hoe amin'ny lafin-javatra maro dia tsy mitovy amin'ny fihevitrintsika mihitsy ny fihevitran'Andriamanitra. Ty vehivavy ty zany ny tenenin'i Jesosy izy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo hoso-troko, dia ianao no nangataka taminy. Dia ozy izy le vehivavy avy eo hoe ianao izy olona tsy manana fahatsakana akory, ka faiza moa ny azahoanao an'izany rano velona zany? Satria isy rano velona ozy izy omeko anao raha ohatra ka fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao no nangataka taminy. Dia izao ara ny izy Jesosy, ndana tsoy ny vadinao. Diso hevitra ianao fa za tsy manambady. Dia Jesosy hoe marina ny voalazanao fa tsy manambady tokoa ianao, satria efa nanambady indimy ianao ary tsy vadinao izay hitoeranao ankehitriny. Marina ny voalazanao. Teo voataitra ilay vehivavy, tsy fantany fa izay ilay tena rano velona, dia tsy inona fa ny fanahy masina izay mahafantatra ny miafina ary afaka omen'i Jesosy azy koa izany fanahy masina izany. Teo vao nangitakitaka ilay vehivavy, nangitahita ary tena fantatra ozy izy fa mpaminany ianao, fa zao ozy izy ho avy Kristy ozy izy ka dia izy ilaza amintsika ny zavatra rehetrarehetra. Dia ozy Jesosy hoe za izay miresaka aminao izy noho izy. Tena ankona ilay vehivavy na eno an'izany hoe za ve mahita ny Kristy tsy nampoziko izany, ary izy Kristy io Jesosy io miresaka amiko hoe omeko anao ny rano velona. Tsy inona le rano velona fa le fanahy masina mipetraka ao amin'ity Kristy ity izay mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra mahasoa ny fiainana. Tamin'ny taona 1986 zany dia teo ny nandraisako an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainako. Nentiny solokely ny vavaka tany amin'ny fiangonana FPVM tamin'izay mbola tsy FPVM moa izy tena nisy etaeta be mipololotra tato anatiko tato, na tsy ary fabangana, na tsy ary faharesena, na tsy ary fakiviana teo amin'ny fiainana. Nikorotana lava foana ny tokantranon'ny mamanay sy papanay. Papa satria mamy foana, ary tamin'izay koa i mama satria izy ny tompon'ny vola, izy ny tompon'ny trano, dia mifandramatra foana ny heriny izy mivady tao anatin'izany. Dia izay zany natsiaro mihitsy hoe tsy mba misy fiadanana, tsy mba misy fahafinaretana, dia nitsiriritra fiainan'ny olona hafa foana ny fiainanay. Dia nanjara niteraka izany complexe d'infériorité tato anatiko. Nanosika hitady hery tato aoriana. Izy hoe tsy manaiky fa tena tsy maintsy mitady pouvoir. Ahoana ny fomba azahoako an'izany pouvoir izany? Dia lasa nanao an'ireo initiation spiritisme samihafa. Nandeha tany amin'ny méditation, yoga, arts martiaux sy ny sisa dia nitrandraka an'izany. Zany no nataoko raharaha. Tsy nafantatra moa hoe asan'ny devoly izany, fa izay fotsiny no namaika ahy. Tena nino an'Andriamanitra ahako, nanaiky ny fisian'Andriamanitra, fa zao ny fahalalako an'izany Andriamanitra izany tamin'izany fotoana dia hoe any ambony lavitra be tsy taka-maso any ka dia tsy azoko atenaina loatra. Dia nitao amin'ny solokely ary ahako hoe ndao ozy izy nivavaka. Dia lasa izay nandeha tao amin'ny fiangonana io. Fa ny zavatra nahagaga dia izao, tena niova tampoka mihitsy ilay etaeta tato anaty. Tena tonga dia ny fahendrenesako ny tenin'Andriamanitra, ny fijoroana vavolombelona, ny aim-panahy, ny zavatra rehetrarehetra tonga dia babo, nitaraboka, kohaka teo anatrehan'i Jesosy
lavolefona resiny ahako nilatsaka tato anatiko ny fany masina noho nyle nandrenesako ny tenin'Andriamanitra zany ka tena voakasika tato am-poko nanolo tena ho an'i Jesosy ahako tapa-kevitra hiala tamin'ny fahazarany ratsy sy ny adalàna rehetrarehetra dia lasa nisy etaeta amin'izay tsy akijanona mihitsy tato anatiko te hitady ny tavan'Andriamanitra dia ny zavatra nafinaritra dia zao dia nanomboka nahatsapa ahako ilay présence ohatra ny mahatsapa foana aho na ao amin'ny efitrano naiza ny alehako dia mahatsapa n'ilay présence an'Andriamanitra teo zany taty aoriana zany vao mieritreritra n'izany rehetrarehetra zany hoe tena naray ny fanahy masina tamin'izay fotoana izay ary mifagagana naseho an'Andriamanitra tamiko voalohany indrindra dia zao sitrana tanteraka tamin'ny aretiny ilay havanay Helena tao Mandilaza rehefa nivanginy reny mpiandry reny olona naharary tsy afanetsika tananitra ny taona maro ny elanenina tany amin'ny dokotera tany amin'ny mpanao fanafody maro tamin'ny zavatra isan-karazany tsy nety sitrana fa dia efa hoe tena amin'ny fahafatesana fotsiny sisa nandrasana roviana no faty ty olo ty roviana no faty ty olo ty tonga reny mpiandry reny ny asa tao nametra tanana amin'ny tonga dia sitrana izy ary dia lasa mpiandry izy taty aoriana dia izy indray no lasa mitetitety an'io tranon'olona rehetrarehetra io manao ny asa mpiandry ihany koa tena gaga daholo izay rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany teo zany dia nanomboka ny zavatra hitako rehefa nahita an'ireo mpiandry ny asa tao tena manana an'ilay pouvoir ny tedaviko reto mpiandry reto satria fatany daholo sy zavatra tao anatin'ny mieritreritra izay nanatrika ny fitaoko vavahana teo ny namanokana tamin'izay fotoana izay dia zao nosoratako tamin'ny taratasy kely ilay anahy dia saika holazaiko tantaraiko amin'ilay mpiandry kanjo raha vao nandalo teo amiko fotsiny ilay mpiandry tonga dia nilazainy tamiko dolodolo ny zavatra rehetrarehetra voalaza tao anatin'ilay taratasy tena manana an'ilay pouvoir aho reto mpanompon'Andriamanitra reto dia teo amin'izay zany dia faly hoe tena tongotra amin'ilay zavatra niriko tena vavaka mafy tamin'izay ay zany namazavain'ilay mpiandry reo hoe efa hitenenan'i Jesosy izy alohany hatongavana any izy dia efa manontany an'Andriamanitra dia izay nahafantarany ny zavatra tao anatin'ilay nangatahako tiava nefany vao tonga saina amin'izay satria diso fangataka ahako satria ay tsy izany pouvoir zany ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra fa ny famonjena ny fanahy mba handova ny fiainana mandrakizay dia nanomboka teo tsy nitady an'ilay pouvoir intsony fa dia zao ny taona ny papa ny taona ny mama ny taona ny fianakaviana rehetrarehetra zay ny namen'ny foko fa ny tena nafinaritra sy nagaga nefa na izany na tsy zany nanomboka ny teny tamiko ihany koa Jesosy nanomboka nampiseho zavatra mbola hitranga dia gaga be fa nofisiko le izy dia io fa mitranga misy zavatra very dia ao anatin'ny nofiko io dia io fa hitako dia gaga be tamin'izay hoe tena ka miteny amiko koa Andriamanitra somary simbanina lahelo anefa izay zavatra nitranga tamiko izay rehafana satria tsy nahita nanaraka na mivavaka tany amin'ny fiangonana nisy mamanay fa tany amin'ny fiangonana hafa izy ny nandeha dia ohatran'ny somary nalahelo tamin'izay dia indray mandeha dia zao ary nanao défi tamiko mamanay zao izy ny angatahako aminao mba hafantarako izy raha tena hoe tena marina io fiangonana ivavahanao io raha tena Jesosy marina tokoa dia zao ary no izy misy zavatra notaniako an'i Jesosy ozy izy misy zavatra ho teneniko amin'i Jesosy ozy izy ka raha fantatrao zany dia tena hoe tena miteny aminao marina tokoa Jesosy dia nieritreritra kely ahako hoe dia raha tsy fantako zany dia ahoana satria za tsy dia tena hoe mahay hoe ahoana marina za fomba fiainona ny feon'Andriamanitra zany eny raha ho miantso amin'ny mamanay hivavaka ary aho angataka amin'i Jesosy hoe inona zany zavatra zany ho resahin'ny mama amin'i Jesosy zany inona tokoa ry havana naseho an'i Jesosy anahy le izy ny aliny tsy androko indray izay tenenana amin'ny mamanay hoe andao amin'izay arany dia zao raha ho any izy mba hafantara mama sy nohony mama fa tena Jesosy tokoa ny teny tamiko dia soraty anatin'ny taratasy kely le izy dia ameo anahy le taratasy dia teneniko amin'ny mama le zavatra dia aveo amin'izay vakitsika le taratasy zao ary le izy eny ara izy mamanay laiko le taratasy tany amin'ny mamanay dia nitantaraiko amin'izay le nofiko zao ara ho any zavatra naseho an'i Jesosy anahy naseho an'i Jesosy anahy ny pastera nareo dia nametraka fanontaniana taminy ny aho hoe ono pastera tiako fantatra ny valiteninao move ny fiangonana ny mahavonjy ny pastera ny mahavonjy sa Jesosy mazava ho azy izy fa Jesosy ny mahavonjy ka ho anao azy zany pastera miantso an'ilay pastera tsisy antony tokony hifindrako any amin'ny fiangonanareo fa zaho efa nifanena tamin'i Jesosy nandray an'i Jesosy tato anatin'ny foko aza ka raha tena manaiky ianao fa Jesosy ny mpamonjy fa tsy ianao pastera na ny fiangonanao dia tsy misy antony tokony hifindrako any amin'ny fiangonanao fa zahako efa mandray an'i Jesosy
ary efa manompo azy ao amin'ny fiangonana misy ahy dia tsy niteny le pastera fa nitsikitsiky fotsiny hoe marina izany tapaka le nofoko. Vakina tokoa le taratasy zay ny soratra tao ny mba hifindrahanao any amin'ny fiangonana misy anay zay ny nangatahako tamin'i Jesosy dia izao no nataoko hoe oka zany mba ianao Jesosy mihitsy no hiteny aminy fa tsy nofo tsy za nofo aman-drà dia tonga dia izy miantso azy ka androany ara ho tena tsy nofo aman-drà no niteny tamiko ny valiny fa Jesosy hoe tsy misy antony tokony hifindrako any amin'ny fiangonanareo raha ohatra ka tena efa nandray an' Jesosy marina tokoa dia tena nanomboka tamin'izay riavana tena niaiko mamanay fa ny tiako ampitaina aminao riavana dia izao raisy io fanay masina io fa Jesosy tena miteny Jesosy tena manana lalana manana ny fomba hitondrany ny fiainanao Jesosy ianao mieritreritra hoe ray zany zay rano velona fa hay le fanay masina io le rano velona zay tsy mety ritra azo tovoizina ho an'ny olona rehetra le famonjeny dia mahereza fa mitompoko afaka miteny aminao koa izy hoy Paoly apôstôly hoe izay tarehan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra tsy ny fiangonana ny mahavonjy tsy ilay pastera ny mahavonjy fa tena manatony ianao an' Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amen.